Ny pejy Dinosky Space moa dia nanambara ny loharanom-baovao izay milaza fa lehilahy malagasy nangalatra t-shirt nosamboran'ny polisy tao Maorisy. Lehilahy teratany malagasy iray no nosamboran'ny polisy tao Maorisy noho ny fangalarana t-shirt iray tao amin'ny orinasa iasany. Voalaza fa agent de sécurité no nitatitra tany amin'ny lehibean'izy ireo ka rehefa nosavena ny efitrano fatorian'ny ireo mpiasa dia tratra tao ambany kitorony ity lehilahy ity ilay t-shirt. Hitory antahina amin'ny anarany manokana Andriamatoa Roly Mercia. Nandritra ny andro maromaro itahina ny falevanja sy ny tsinjaka mihitsy nasoketa natevateva nanompa sy nanitsakitsaka tanteraka nahasiny maha olombelona ireo mpitondra ambony sasany eto amin'ny firenena sy ny tenako, hoy Andriamatoa Roly Mercia. Ny tenako dia olom-pirenena malagasy tsara, ataoko amin'ny teny malagasy ranoray ity famohana ataoko ity, hoy Andriamatoa Roly Mercia, ary amin'ny anarako manokana no hanaovako ny fitoriana azy. Ary ny tenako dia tsy hametra-pialana velively amin'ny asa iandrakitako izao izay nanendreny filohan'ny fanavoazan'ny Republika Malagasy hoy izy hatrany, sady tendrin'Andriamanitra izao amiko. Koa manome fotoana antahina sy anareo nandrafitra io taratasy io ny tenako fa tsy ho ela dia ho avy ao Paris aho any isika hifanatritava mivantana, hoy ny fanambarana izay nambarany Andriamatoa Roly Mercia. Amizao andro manandanja ho an'ny vehivavy andro ny 20 Marsa izay fety manokana ho an'ny vehivavy izao moa dia nitondra fiarabana ho an'ny vehivavy malagasy rehetra ny vadin'ny filohan'ny fanavoazana Andriamatoa Colonel Mikael, izay fiarabana feno firariantsoa izay mentefa amin'ny vehivavy malagasy amin'izao andro ny zony vehivavy izao. Ndeha mo arantsika kely ny antsipriany mikasika an'izay. Martsa isika dia manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy, miaraka amin'ny vehivavy maneran-tany, miombona amin'ny lohahevitra hoe ny zo, ny rariny ary ny fandraisana andraikitra ho an'ny vehivavy sy ny tovovavy rehetra. Tsy teny filamatra tsotra izany fa antso amin'ny asa, antso amin'ny fanitsiana ny tsirariny ary antso amin'ny fiovana maharitra. Amin'izao taona 2024 izao, mbola 420 isan-jato ny monja amin'ny zo ananan'ny lehilahy no tena ananan'ny vehivavy maneran-tany. Midika izany fa mbola misy elanelany, mbola misy sakana. Eto Madagasikara, lohahevitra ny safidinany hoe ny vehivavy malagasy hery iray ho an'ny fanavoazana ny firenena. Hery isika satria isika no maro anisa, isika no iankinan'ny toe-karena, indrindra eny ambanivohitra, isika no mpanabe sy mpiaro ny soatoavina, isika no mitondra ny ankohonana sy manangana ny taranaka rapitso. Raha tsy matanjaka ny vehivavy, tsy maharitra ny fampandrosoana, raha tsy voaro ny zony vehivavy, tsy tanteraka ny rariny. Vao haingana izay no namely ny faritra maro teto Madagasikara, ny rivo-doza Gezania, ka anisan'ny voajona mafy tamin'izany ny faritra Tsinanana, tao Toamasina, fianakaviana maro no very fihariana sy fananana. Amin'ny toe-javatra tahaka izany, ny vehivavy no tena mizaka ny vesatra, miatsika ny fahaverezana asa, mikarakara ny ankohonana, miady amin'ny tsy fahampiatsakafo ary mitady vahaolana ho an'ny zanany. Tiako ny milaza aminareo vehivavy traboina, namana rehetra amin'izao androntsika izao, fa tsy irery ianareo fa eto izahay vehivavy namanareo, vonina mandrakariva hanao izay hampitraka anareo. Araka izany dia manentana firaisan-kina avy amintsika rehetra aho ho amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy ao Toamasina. Ny fankalazana tamin'ity taona ity dia nentina indrindra nanasongadinana ny fiarovana ny zo ara-dalàna ananan'ny vehivavy sy ny ankizivavy, ny fanamafisana ny fahaleovantena aran-toe-karena, ny fampidirana bebe kokoa ny vehivavy amin'ny tontolo numerika, ny fanomezana lanja ny fahaiza-manao sy ny vakoka, ary ny anjara toeran'ny vehivavy amin'ny fandriam-pahalemana sy amin'ny filaminana. Ry tovovavy malagasy, aza vela ho voafetra ny nofinofy sy ny hoavinareo, mananjo hianatra sy hahomby ianareo, ny fahaizanareo sy ny herinareo dia harena ho an'ny Madagasikara. Ianareo lehilahy, ny fitovian-jo dia tsy ady saranga na fampitovian-kery, fa fanamafisana ny firaisan-kina sy ny fahamarinan-toerana eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa miara-mandroso ny vehivavy sy ny lehilahy dia androso haingana kokoa ny firenena. Amin'ny tsy 20 Marsa ity dia manentana antsika ho vehivavy ny asa isika, hahay handray fanampahan-kevitra,
mahomby mitarika amin'ny fiovana azo tsampain-tanana, asa fa tsy kabary, fanentanana fa tsy fahakiviana, firaisan-kina fa tsy fisarahana. Engane tsy andro ity ho jingana iray mankany amin'ny rariny sy fitoviana bebe kokoa ho an'ny vehivavy rehetra, ho an'ny tovovavy rehetra, ho an'ny Madagasikara. Misaotra tompoko. Ny malaza sy ny misongadina moa dia polisy sandoka nakasariny solombavam-bahoaka avy any anaty sambra ka voasambotra. Lehilahy 23 taona misandoka ho inspecteur de police no voasambotry ny polisy tao amin'ny komisaria Analamahitsy. Fantatra fa mécanicien NITOS izy ary voapanga ho nakasary miafina olona mivoaka ny sambra nampivady hitany eny andalana nampifankatia avy eo manambana hampihely izany izy amin'ny fianakaviana raha tsy omena vola. Araka ny fanadihadiana nataon'ny polisy dia olona 5 no efa nametraka fitoriana azy, anisan'izany ny vehivavy solombavam-bahoaka iray. Voalaza fa nahatonga korontana teo amin'ny tokantrano sy ny fisarahan'ny mpifankatia ny asa fanaony satria mbola arahana hatrany antrano ireo olona tsy manaiky manome vola azy. Mbola eo ampelatanan'ny polisy ny raharaha amin'izao fotoana izao. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiray ity tompoko vavy sy tompoko lako dia ny amaramparanansika azy moa dia hizara ity sarin'ny ramatoa ministry ny fitsarana fanerisoa Erinaivo ity izay sary tamin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Teny faravohitra ny andron'ny 3 martsa 2024 moa izy ity ny nandraisan'ny masovony Afrika Atsimo izay monina sy miasa eto Madagasikara. Mahafinaritra kazaraina, tsy ahitra kazaraina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsala venay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.